Ny finoana mankalaza ny faharoapolo taona nijoroany ny antoko-pivavahana centre parole vivante amin'ity taona 2020 sy 2020 ity entina anokafana ny fankalazana raha mody misy ny hetsika izay notanterahan'izy ireo androany tetsy amin'ny Carlton na Anosy. Volalavoavy sy Christian Rapondramaka. Fampatsahivana ny asa ataon'ny centre parole vivante ary fanasana ireo tsongon'olombolo eto amin'ny firenena no entina nanokafana ny fankalazana ny faharoapolo taona ny centre parole vivante androany teto amin'ny Carlton Anosy. Ity centre ity izay sady mitory ny filazantsara no mpanao asa soa araka ny nambaran'ny mpitarika azy. Ny asa voalohany ataonay izany aloha dia fanambarana ny filazantsara n'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra tsy akanavaka izany. Na ny avy any atsimo na ny avy any avaratra na avy any andrefa na avy any atsinanana manana sampana maro zay eto Madagasikara zany eny manana sampana zany ampitan-dranomasina azy akoatr'izay koa nefa dia fanehoana koa fa tsy mpitovy filazantsara ihany koa zay fa mpano asa sokoa izay ataonay any fonja any amin'ny hopitaly dia manampy an'ireo sahirana zany na ny manampy tena sy mikabotsy zany. Misy koa moa ireo mpianatra zany zay avy any amin'ny faritany zany zay somary sahirana ray aman-dreny nefa mbola te hianatra izy ireo dia manampy azy ireo zay zany amin'ny fampianarana ny zanak'izy ireo. Fa ty androany ty ny tena mampiavaka azy zany dia fanomboana ny zany nanasana ireo olona tsongom-bolo teto amin'ny tany sy ny firenena moa zay entina manamarika ny fanomboany fankalazana zany zay mandavany taona irahantsika malala misy hetsika lehibe ao atao Antsahamanitra amin'ny 9 Jona izao dia amin'ny volana septambra iny koa mbola misy hetsika lehibe atao Antsahamanitra izany. Raha ny fasahiranana moa zany tao anatin'iny krizy iny mametram-panontaniana no avy ny olona samy mieritreritra hoe ahoana ny voana aminazy ity. Mpanao politika moa zany nahita fa tsy afa-tsy mififidianana ihany ny atafavoaka azy ireo fa izay kosa moa mampitory filazantsaranay dia antenin'ny tompony teny hoe ao amin'ny jaona toko 270 hoe eto amin'ity fiainana ity natanareo fahoriana izy fa tsarovy fa efa nandresy ireny Itoy mandritra ity taona 2020 sy 2020 ny fankalazana ny faharoapolo taona nijoroan'ny centre parole vivante araka ny fandaram-potoana ny 7 Jolay ho avy izao dia isy ny hetsika lehibe izay karakaraina etsy Antsahamanitra ary ny volana septambra kosa dia hanatanteraka fivoriam-be eto Antananarivo Nipino ao anatin'ity antoko-pivavahana ity.